Maraim-baovao indray le resadresaka fahasalamana amin'ny resaka rano sotroina. Tsy ilay rano fisotro ilay ataontsika hoe 2 litra sasany sy 2 litra eo isan'andro tsony aloha dia ho resana, fa ity resaka boisson gazeuse ity be dia be ireo olona nandalo fandidiana teny amin'ny hôpitaly no afarana amin'ny hoe tsy dia tsara tsony aminareo no misotro an'ity le boisson misy gazy eny tompoko. Tsy ilay gazy ihany nefa ny tena olana amin'ity boisson gazeuse ity, fa ireo le taharo maro samihafa ao anatiny. Ndao ho resantsika kely zany satria fahasalamana no tadiavina. Voalohany aloha ny afatra dia ny hoe tsy tsara ny misotro boisson gazeuse matetika loatra, maraina atoandro hariva, latsinainy hatramin'ny alahady, ferana ihany ny fisotroana azy. Tsy ilay gazy ao anatiny tena olana, fa ny voalohany ilay siramamy be loatra ao anatin'ireny boisson gazeuse reny. Be loatra ny siramamy ka raha ray vera fotsiny eo amin'ny 300 mililitra eo dia mety voalaza fa 7 sotro kely ka hatramin'ny 10 sotro kely na siramamy no ao anatin'ireny boisson gazeuse reny, dia mila mitandrina. Mamy loatra tompoko ka tsy tsara ny mamy loatra. Ilaina ny mamy fa tsy atao loatra. Zay voalohany. Ny faharoa dia ity ilay fandokoana azy, ilay manome loko colorant ozintsika, ilay fitehirizana azy conservateur ozintsika. Reny koa dia mety miteraka olana ho an'ny ati-doha sy ho an'ny tova ao anatintsika satria tsy natoraly izy reny fa artificialy. Misy an'ireny hoe E150, E102 dia akoatran'ilay colorant sy conservateur dia misy zavatra hafa ihany koa ao. Inona ozinareo? Ilay acide citrique, ilay somary ohatran'ny marikivy aminazy iny, na misy koa mampiasa an'ilay acide phosphorique. Tsy natoraly reny tompo fa simika avokoa. Dia mila mitandrina fa tsy mila misotro be dia be. Afaka misotro ihany fa tsy atao be dia be. Mila mitandrina satria ren'ilay mahatonga azy manome le tsiro somary asidra masikasika kely ao am-bava reny dia tsy natoraly, dia mety miteraka olana. Dia inona ozy nareo mety ho simban'ity acide citrique na acide phosphorique ity? Nify ny voalohany. Akoatran'ilay siramamy manimba nify, manimba ny ativava, dia ity koa mbola manimba azy, mety hanimba taolana. Dia zay no tsy sotroina be loatra ireny boisson gazeuse ireny. Tandremana zany fa ny boisson gazeuse na dia ilay tenenina raha hoe zéro sucre dia mety mbola misy zavatra taharo ihany, misy zavatra ao anaty ao, akora anankiray na roa izay mety manakorotana ny taova maro samihafa ao anaty vatana. Na tsy resaka hoe ny tsinay, ny aty, ny vo, ny ati-doha indrindra dia mety korotan'ireny singa simika ireny. Andao raha asiantsika ohatra anankiray ka raha tsy hisotro an'ilay boisson gazeuse dia inona zany mahasalama akoatran'ilay rano fisotro? Ny anankiray tokony ho tandremana zany dia ny hoe ialana ny fisotroana ireny, saingy afaka misotro ranom-boankazo, voajanahary, le jus ozintsika. Fa fanao azy aza asiana siramamy intsony aloha, fa ampy ilay mamy ao anatin'ilay voankazo. Afaka manao ranom-boankazo zany rano madio, mety daholo zany resahan'izany. Afaka manao an'ireny karazana dité ireny hoe thé cannelle, asiana kely gingembre, sakamalaho asiana kely an'ireny hoe solily, menthe ozintsika, dia citron. Azo ampiasaina zany reny rehetrarehetra hosotroina ao anatin'ny tontolo andro, manampy an'ilay rano madio sotrointsika. Dia misy tsiro ny fiainana fa tsy voatery boisson gazeuse ihany no manome tsiro ny fiainana, fa raha be loatra reny miteraka olana indray. Safidy tsara zany dia izao misotro eau citronnée. Andao io no atao ohatra kely amin'ity anio ity, dia ataontsika hoe ranom-boasary makirana vao maraina ary izy io fanao azy tsy asiana siramamy, rano matimaty atao vera ray dia asiana atsasaka voasary makirana. Mahatsara ny fandevonankanina io ireo olona, ary indrindra ho anareo manana toe-batana diabetika dia mampidina n'ilay tahan'ny siramamy ao anaty vatana, mandamindamina an'ilay glycémie zany. Ilaina zany ilay ataontsika hoe ranom-boasary makirana vao maraina, na dia mbola tsy misakafo akory ary dia efa azo atao io. Akoatran'izany ilay hoe dité cannelle, tsy asiana siramamy raha vao miteny mantsy hoe dité dia misy siramamy ny olona, sady tsy asiana siramamy no tsy asiana ronono fa atao cannelle fotsiny amin'izao. Dia hitanareo ny fahasalamana tsara lavitra noho n'ilay ataontsika hoe fifaliana misotro an'ilay boisson gazeuse. Fa ny fifaliana
manana fahasalamana, mitombona tsara, mandritra ny tontolo. Dia izao ilay izy ary amin'ny zavatra atao rehetrarehetra dia fadina ny manao tafahoatra. Tsika tsy niteny mihitsy hoe tsy ilaina ny boisson gazeuse ary tsy isan'andro koa dia anniversaire foana, fa izao toerana ny fisotroana an'ireny matetika. Izay no hafatra amin'ity an'io ity, ny fisotroana rano ilain'ireny ranom-boankazo. Rano tena izy ary dia ny voankazo mihitsy sy ny legioma no azo anaovana karazana rano fisotro. Dia hitanareo fa milamina fiainana, tonga ny ireo ilay zavatra singa ilain'ny vatana maro samihafa miteraka fahasalamana be lehibe izany. Mazotoa dia mirary soa antsika rehetra indray